zay ny amin'iny fa manjavozavo ny fametrahana ny faritra ara-toekarena ekonomika faritra manokana zany ZES ho isika mipetraka mantsy ny olana eny anivon'ny lapan'ny anteny mera-pirenena eny na dia fanisy aza ny fanapahan-kevitra izay ndraisiny avy eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa ara-dalàna ny fanatanterahana izany tato-pavoary. Spainy député ho an'ny fanovana ny fametrahana ny faritra ara-toekarena manokana nanany ZES nambarany Lantrakotomanga solombavam-bahoaka Mapara voafita amin'ny boriboritany faharoa fa tsy eken'izy ireo ny fanapahan-kevitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay nilaza fa manaraka ny lalam-panorenana ny lalàna 17 bara 8 mikasika ny ZES. Iny ny HCC zany nanaiky hoe manaraka ny lalam-panorenana iny lalàna izay lanininy teo amin'ny Assemblée nationale iny momba ny ZES. Zahay zany izahay solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana dia manome tsiny ihany ny HCC amin'ny fomba nanekeny an'ilay izy hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana satria raha ny procédure nandanina an'iny lalàna iny teny anivon'ny anteny mera-pirenena dia nareo mpanao gazety angamba ny teny ihany fa efa nilavy solombavam-bahoaka izy iny dia nataony zareo laniny ihany koa nasisika fotsiny tao anatin'ilay izy ny fandaniana an'iny ZES iny izay iarahantsika mahafantatra fa tsy tao anatin'ny ordre du jour mihitsy ny nanaovana an'iny ZES iny nandaniana an'iny ny fampandaninana azy dia iny aloha dia efa tokony tsy nanaraka ny lalam-panorenana ka noho izany dia tsy ekenay zany ny nanaovana nandaninana iny teo anivon'ny anteny mera-pirenena ary mbola nanekeny ny HCC anazy koa dia tokony tsy mety. Fivarotana, tanindrazana, apitaka iny lalàna iny raha tsy hiteny hoe raha ohatra ka andeha hividy tany ny malagasy ny vahiny dia na tanina privé io na tany mpanjakana dia rehefa tiany alaina tiany hovidiana dia azony hovidiana daholo ray zay faharoa manaraka an'izay ny zavatra rehetrarehetra ataony ao dia tsy mahazo amarinina tsy azo verifiena zany ny famoahany entana sy ny fampidirany entana eto Madagasikara. Nilaza ny député ho an'ny fanovana fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny fanatanterahana ny lalàna momba ny ZES.